Fandarana sady isika amin'ity riva ity taranjam-panatanjahantena tsy dia resahana firy eto amintsika nefa maro mpankafy ny sport extrême. Hanome fotoana ireo mpankafy ity sport extrême ity ary ny fikambanana titan.com etsy amin'ny SK Tanimena ny voalohan'ny volana oktobra ho avy izao. Samy hita amin'ny fotoana io avokoa ny hetsika eo amin'ny BMX skateboard ary ny roller. Nisy ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataonyity fikambanana titan.com ity tamin'ity herinandro ity noentina nitondrana fanazavana bebe kokoa mahakasika izay hetsika karakarain'izy ireo izay. Tao anatin'ny taona maromaro izay dia nitsoka ny rivotra fankafizan'ny tanora malagasy ny sport extrême. Anisan'ireny ny fikambanana titan.com. Ny voalohan'ny volana oktobra ho avy izao ary dia hanome fotoana ireo mpankafy ity karazam-panatanjahantena ity izy ireo etsy amin'ny SK Tanimena amin'ny alalan'ny hetsika nampitondraina ny anarana hoe le Titan. Samy ho hita amin'ny fotoana io avokoa ny fifaninanana eo amin'ny BMX, skateboard ary ny roller. Izara telo mazava tsara ny hetsika, eo aloha ny fampianarana ireo ankizy madinika indrindra eo amin'ny toerana voatokana. Ao ihany koa ny fifaninanana bisikileta ho an'ireo vatom-batiny, ary farany dia ny fifaninanana misokatra ho an'ny daholobe. Ho an'ny sokajy zandriny ary dia nanasa ireo sekoly manodidina ny renivohitra mananankizy mankafy ity taranja ity ny titan.com. Nandritra ny fotoana nampahafantarany ity hetsika ity moa ny lazany ity Antsoa Ratefinarivo izay talehan'ny tetikasa fa maro ny mpankafy ny sport extrême eto amintsika, saingy ny sehatra ivelarana no tsy ampy. Izany indrindra no nahatonga azy ireo hamory amin'ny toerana iray ireo mpankafy ireo. Fahitako azy aloha dia manana fahaizana ary manana letaleta daholo ny pratiquant, saingy resaka institution no tsy ampy sy ny infrastructure. Io zany no anisan'ny sakana tsy nampivoatra be ny sport extrême teto. Raha comparena amin'ny any an-dafy zany izy dia any an-dafy efa mipetraka ny institution vao zazakely le ankizy ka dia pratike dia efa afaka miditra skatepark dia mipratike, efa misy ny protection efa natokana amin'izany efa assuré zareo. Fa ny eto amintsika somary samy mbola hoe izay te hilalao sy manana fahavitriana hilalao an'ilay izy, ireo ihany no tena hoe mazoto sy nitrandraka an'ilay izy. Amin'ny mahafanatanjahantena mahery vaika azy moa dia tsy azo atao ambanin-javatra ny sehatry ny fitandronan'ny faharatrana. Nampanantena moa ny mpikarakara fa hisy ny ekipa manokana isahana mahakasika izany amin'io andro ny voalohan'ny volana oktobra io. Aorian'ny fotoanan'ny voalohan'ny volana oktobra io dia manana fikasana ny ampifondrina ny mpankafy ny sport extrême ity fikambanana titan.com ity mba ho fandinihana ny fananganana ny federasiona malagasy.